Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mpifaliana mandrakariva ry havana no ionana amintsika eo am-pandiniana ny tenin'Andriamanitra iaraka amin'ny sakafo ny mana isan'andro isika. Zakari toko 7:20 hatramin'ny 7:70 no vakitsika anio anefa alohan'izany dia hiara mivavaka isika. Dera sy ny Lazaro ny voninahitra ray malalo dia atolotra ianao noho ny famindramponao aminay anomezanay fotoana indray azonay misakafo ny teninao. Misaotranao zay fa tena hanina mahavoky ny fanahina tokoa ny teninao. Misaotra ray malalo ankehitriny ary raha handiniky izany teninao zany zay dia mangataka indrindra anao fanahy masina ianao mihitsy no sady ampitenin'ny mpanompotsy maso zay anazava izany teny zany no ampitoetra ny teny ao anatin'izay rehetra miaino na iza mba hitondra hery sy aim-panahy vaovao anay ny teninao raha io amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Zakaria toko 7:1 ka hatramin'ny 7:70 no vakintsika anio. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Teny faminaniana avy tamin'i Jehova ny amin'ny loza anjo ny tany Hadraka ary Damaskosy no hiarany. Fa ny masin'i Jehova mandinika ny olombelona mba amin'ny firenena rehetra amin'ny Israely. Sy Hamata koa izay mifanolotra aminy ary Tiro sy Sidona koa satria hendry izy. Ary Tiro nanao manda mafy ho azy ka nanangona vola fotsy ohatran'ny vovoka sy volamena tsara ohatran'ny fotaka eny an-dalambe. Indro ho foanan'ny tompo ny fananany sady hasinitioa ny heriny ao amin'ny ranomasina ary ny tenany ho levon'ny afo. Askelona ahita izany ka ho raiky tahotra, Gaza koa ka ho torakovotra indrindra, ary Ekrona fa ho tonga henatra ny fanantenany. Tsy hisy mpanjaka intsony ao Gaza ary Askelona tsy honenana. Zazasary no mpanjaka ao Asdoda ary ho foanako ny reharehan'ny Filistina. Hesoriko eny ambavany ny rany sy ny fahavetavetany tsy ho enenelanelany nifiny. Ary izy koa ho sisa ho an'Andriamantsika sy ho toy ny lohany amin'ny firenen'i Joda. Ary Ekrona ho toy ny Jebusita. Ary hitoby aho hiaro ny tranoko noho ny miaramila betsaka dia noho izay mandroso sy miverina ary tsy hisy papahory handeha hamaky eo amin'ny tsony fa ankehitriny dia efa hitan'ny masoko. Mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova fefifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manampamonjena malemy fanahy sady mitaingina briky dia zana briky tanora. Ary ho foanako tsy hisy kalesy intsony Efraima na soavaly an Jerosalema. Ho foanana koa ny tsipika fiadina ary hiteny fiadanana amin'ny jentilesy izy. Ary ny fanampahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Ny aminao koa noho ny rano fanekena taminao no efa namoako ny mpifatotra ao avy tao an-davaka tsy misy rano. Miverenao amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no anambarako hoe hanonitra roheny ho anao aho. Fa no enjany teo Joda, Efraima nataoko zanatsipika, ary ho tairiko ny zanakao ry Ziona hiady amin'ny zanakao ry Grisia. Ary hataoko toy ny sabatry ny lehilahy mahery ianao, ary Jehova iseho eo aminy ka handeha toy ny helatra ny zanatsipikany. Jehova tompo itsokanjomara ka handeha amin'ny tafiodrivotra any atsimo, ary Jehova tompony maro no hiaro ireny dia hihinana ireny
ka hanitsakitsaka vatona tsamitady ary hisotro ireny ka iorakoraka tahaka ny azony divay ary ho feno toy ny lovia famafazana ireny dia toy ny zoron'ny altara ary hovonjeny Jehovah Andriamanina ireny amin'izany andro zany toy ny olona izay ondriny fa ho toy ny vato-tsatroboninahitra mamirapiratra eny amin'ny tany ireny fa akory ny asony akory ny atsarantareny vary mampaharoroka ny zatovo ary ranomboaloboka kosa ny zazavavy ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana efa niverina nanorina ny tempolo indray ny jiosy avy any Babilôna efa fantatsika izany ary niorina indray ny tempolon'i Jerosalema taorinan'izany izao faminaniany Zakaria izao manambara fa Andriamanitra efa namela heloka ny olony raha tsy mahalala an'izany zava-nisy zany sika dia ho sarotra amintsika ny handray izao fanazavana izao satria raha ny aino ianareo teo dia tsy niresaka loatra any Israely Andriamanitra ary aorindrina izy vao niresaka ny Israely fa tao am-boalohany izy dia tanàna maro no niresahany inona ny fahamarinana avoakan'izao tenin'Andriamanitra izao ary fahamarinana telo lehibe no tsipitsika ny voalohany dia izao manam-pahefana amin'ny fireneny rehetra ny Andriamanitra ny Israely manam-pahefana amin'ny fireneny rehetra ny Andriamanitra ny Israely nahoana angatsika milazany ireo firenena voalaza ao ny anarany jerentsika eo rehefa avy eo dia firenena feno firiariana noho ny nahitany faharavany Israely teo aloha noho ny fahitany fa to tsy teo intsony ilay Andriamanitra ny Israely teo aloha to tsy misy fanantenana intsony Israely teo aloha ary hitantsika eo reo anaran'ny prere ireo reto anarany reto dia hita hoe Hadraka, Damaskosy, Tiro, Sidona, ny Filistina, ny tanàna ny Askelona, Gaza, Ekrona, Asdoda ireny rehetrarehetra ireny dia fahavalon'ny Israely ny orakoraka tokoa noho ny faharavany Israely teo aloha tsy nanana fanantenana mihitsy Israely nijerenika aiza zay Andriamanitra Israely eo aiza izao anefa rehefa niverina avy any Babilôna ny zanak'Israely dia nanomboka nipetraka Joda nanomboka nipetraka tany Jerosalema indray dia nilaza Andriamanitra atao ninona ho izy ireo prere ireo ananako fahefanana ireo ho foanako ho izy nirere ny Filistina zao avy ny filazany azy ao firiariana fiavonavonana izao anefa ny voalazany soratra masina ny firiariana dia mialoha fandravana ary efa hita teo amin'ny tantara zany fa iza nge ny tena nirere raha mijerany amin'ny Daniel toko 4 isika dia ahita ny firiarian'ny Nebukadnezara izao ny teniny manko ao amin'ny Daniel toko 4 7 ho izy tsy hitiva ny Babilôna lehibe izay nataoko ho lapan'ny fanjakana tamin'ny haben'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalehibiazako heveriny fa izy ny heriny no nahavitany zany rehetrarehetra zany tsy ary Andriamanitra eto dia milaza mihitsy fa natohina herin'ny Filistina teo aloha natohina herin'ny Damaskosy teo aloha Tiro sy Sidona dia izao ho foanako ireny ho Jehovah ho foanako izy ho foanako
ary izany indrindra no anambarantsika hoe manam-pahefana amin'ny fireneny rehetra ny Andriamanitra Israely. Havako ekentsika rehetra ve fa manam-pahefana amin'ny firenentsika koa Andriamanitra? Ekentsika sa tsia? Sa irere isika hoe isika ihany no ahavita an'izao sy zao? Andehetsika anao tahaka ny Davida. Raha vita ny somatsara ny fanomanana ny zavatra rehetra anaovana ny tempoly, de izao no teniny ao amin'ny tantara faharoa toko 7 manomboka amin'ny 9. Samy nazoto nanatitra ny lohan'ny fianakaviana sy ny lehiben'ny Israely ary ny mpifeharivo sy ny fehizato. Zany hoe ny olona samy nazoto, kanefa izao nisaotra n'Andriamanitra teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe isaorina anie ianao Jehova o Andriamanitra ny Israely razanay. Hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay anao Jehova o ny fahalebiazana, anao ny fanjakana, anao. De hoy izy amin'ny 4:20 fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no azonay hery hanaritra toy izao, fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany nanomezana ianao. Izany anie ny tena olon'Andriamanitra, manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra. Na mahavita inona ianao, na mahavita inona tsarovy, fa tsy nanana havitany zany ianao raha tsy ny tompo no nanome anao ny hery. Ary izany ny fanetreteny an'ilay Davida mpanjaka araka ny fon'Andriamanitra. Nanetry teny izy, avy aminao anie ny nahavitana an'izao Andriamanitra, tsy avy amin'ny herinay, tsy ny fahalalànay, tsy ny fahaizanay, fa avy aminao. Havako manam-pahefana amin'ny fireneny rehetra ny Andriamanitra ny Israely, aoko manam-pahefana eto amin'ny firenentsika koa izy, ka iteny tahaka ny Davida isika amin'izay zavatra vitatsika rehetra hoe tompo tsy avy aminay nahavitany zany, avy aminao. Fahamarihana faharoa, niorina indray ny tempoly ary hiditra ao lay mpanjaka ny Ziona. Niorina indray ny tempoly ary hiditra ao lay mpanjaka ny Ziona. Fandinin'ny fahavalo, ho Jehova hoe hiaro ny tranoko aho, hiaro aho. Lay vao naorina io, valim-bavaka io, nahoana ny mahavalim-bavaka azy? Satria tany Babilôna ny zanak'Israely ka nitomany, raha manadino anao aho Jerosalemo, ako antaniko akavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aho, ako anylelako iraikitra amin'ny lanilanitro. Tany am-pahababonany zao nolazain'ny tompo hoe any ianareo no hitady ahy, de ho hitanareo aho raha tediavinareo amin'ny fonareo rehetra. Tany am-pahababona ve ny Israely? Nahoana ny tsy hitomany? Hoy Nehemia, rava ny fasan-drazako, levon'ny afo ny tanànako. Nahoana ny tsy hitomany? Feno ranomasy ny mpibebahana sy fitarainana tany Babilôna tany. Ny aino vavaka Andriamanitra de nanangana ny kirosy izy. Hamerina indray ny zanak'Israely, izy aminareo moa ny olony, mandehana aoreno ny tempoly indray. Aoreno indray io izy, de naorina zany tempoly zany. Ary hitatsika eto faminanina zavatra hitranga hampifaly ny Ziona ho Jehova. Hoy izy ny 5: mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova fefifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina zanabriky de zanabriky tanora. Isika rehetra havana de miaraka mahalala fa rehefa niakatra tao Jerosalema Jesosy taty aoriana, satria avy amin'io tempoly vao naoriny Zerubabela io taty aoriana de vao maika namboarina io tempoly io anie no hitan'ny Jesosy tompo hoe io anie tamin'ny andron'ny Jesosy tompo hoe. Ary zao zavatra nitranga rehefa niakatra Jerosalema izy, dia hitatsika ny liko toko 7 andininy 9:30. Zao manko ny voasoratra ao. Ary raha Jesosy nakaiky ny Jeriko, de nisy jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandreny vahoaka izy nandalo, dia nanontany hoe izy zany? Ary hoy ny olona Jesosy avy any Nazareta. De niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo amiko. De inona ny zavatra nitranga rehefa avy eo? Fifaliana, satria io lay Jesosy io hiakatra ho any Jerosalema izy, nefa alohan'ny akarany any Jerosalema de naninona izy? Dia nanafaka lay jamby izy aloha. Ary rehefa avy eo, rehefa nanakaiky any Jerosalema izy, de zao ny voalaza hoe ary rehefa nanakaiky izy
ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feomahery noho ny asa lehibe rehetra zay efa hitany ka nanao hoe isaorana ny eny mpanjaka zay avy amin'ny anaran'i Jehova fiadanana an-danitra voninahitra any amin'ny avo indrindra. Io Jesosy io ilay nilazaina hoe mitaingina zana-brika marina izy sady manam-pamonjena noho ny 5 amin'ny Zakaria 5. Malemy fanahy sady mitaingina zana-brika dia zana-brika tanora. Eny ambonina zana-brika tanora Jesosy Tompo no ny ran'ny olona hoe isaorana ny mpanjaka zay avy amin'ny taranaka Davida, mpanjaka avy amin'ny Jehova, fiadanana ny an-danitra voninahitra any amin'ny avo indrindra. Ry havana, raha eritreretinao ny faminaniany Zakaria tany amin'ny 500 taona talohan'i Jesosy aty amin'ny 700 taona aorinany zany, tanteraka ihany zany teny zany, manapirofo zany fa Andriamanitra rehefa miteny dia manatanteraka ny teny mena izy ary ny fampanantenana hamerina indray ny fanjakana ao Ziona, hidiran'ilay mpanjaka ny Ziona dia io izy tanteraka io. Inona fifalitsika amin'izany? Nanorona ny fiangonany Jesosy ary ny olony marina dia hanam-piadanana, fiadanana hoy izy, fiadanana an-danitra. Nefa ety ambonin'ny tany koa Jesosy Tompony fantatsika rehetra fa raha nanorona ny fiangonana izy dia hoy izy hoe haoriko ny fiangonako ary dia inona no nomeny an'ireo mpianan'ireo? Hoy izy hoe ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Izany ny fifalitsika ry havana. Rehefa miditra eo amin'ny fiainantsika lay mpanjaka ny Ziona dia manome fiadanana izy, manome fifaliana izy, mampifaly ny Ziona sy Jerusalema izy. Ary moa tsy zany fifaliana zany ve no irain'ny anjely fa izay fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana. Havako ny orona indray ny tempoly ary niditra tao ny mpanjakany Ziona miorona eto amintsika ny tempolon'i Jesosy Kristy Tompo ary miditra eto amintsika izy. Fa izao manaiky hidirany ve ny foko, ekeko hiditra amin'ny fiainako ve izy? Fa izany ihany eny nitondran'ny fiadanany. Enganery havana ka ho isan'izay manony varavarany fonao ianao mba hidirany hanomezany ianao ny tena fiadanana. Aty amin'izao tontolo zao manko izy no ahitanareo fahoriana nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo zao. Fahamariana farany, fiarovana mafy ho an'ny olon'i Jehova, ny 12 ka hatramin'ny 17. Fiarovana mafy ho an'ny olon'i Jehova. Iza moa io olona zany io? Jodany voalazany eo hoe 12 ka hatramin'ny 17. Inona no ilazany azy? Mpifatotra saingy manana fanantenana. Nahoana ny manana fanantenana na dia mpifatotra aza? Satria lay Andriamanitra ny Israely dia Andriamanitra manana fahefana amin'ny lanitra sy ny tany sy ny fireneny rehetra, ka na dia mpifatotra tany Babilôna azy izy dia nanana fanantenana ihany. Mbola ody zahay nahoana zay ny mbola ody? Satria teny fampanantenana ny men'Andriamanitra ianay zany. Jehova Andriamanitra ny Israely hoy izy, hoenjaniko ho ahy ny oloko, omeko hery hiady amin'ny fahavalony, hitsokanjo mara aho, andeha amin'ny tafio-drivotra aho, hamonjy azy aho, hanome vary sy ranom-boloboka azy aho. Jehova neny mampananteny zany, Jehova no miteny zany. Lay miteny amin'ny rivotra sy ny rano hoe mangina amin'ny tsara dia mangina reny. Salamy faraiky amin'ny 20 dia salamy mamitsika loatra. Jehova no piaro anao no mivoaka namiditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Izany Jehova Andriamanitra ny Israely zany ry havana. Io ihany ene no Andriamanitra Gasikara. Ary na iza milaza hoe misy Andriamanitra Madagasikara hafa noho izany, ianao kristianina dia tsy tokony hanaiky isian'Andriamanitra hafa ho tompona eto amin'ny firenena. Afa-tsy ilay Andriamanitra ny Israely, afa-tsy ilay Andriamanitra ny Israely zay naniraka ny zanany teto amin'izao tontolo zao, nanolotra ny ainy hamonjy ny mpanota. Ary isika malagasy no isan'ny mpanota no vonjeny io Jesosy Tompo io, ka tsy mahagaga noho ny fanekentsika ilay Andriamanitra ny Israely zay efa naniraka ny Jesosy hamonjy ny firenentsika, dia raitsika mandrakariva hoe Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay. Manerana ny firenena,
feny fiangonana manerana ny firenena. Iza ny nanorona ny reny? Lay nanorona ny fiangonany teto amin'izao tontolo izao. Lay atsontsika hoe ay Jesosy ampizay. Ary izany ry havana. Zany indrindra no tsy maintsy metra atsika fanontaniana ny amin'ny hoe iza marina moa no Andriamanitra tompontsika? Iza marina no Andriamanitra tompontsika? Fa ho antsika kristianina dia zao no izy tsy ny sampy, tsy ny razana, tsy ny sikidy, tsy tompoko. Zao no zavatra nekentsika teo anatrehan'Andriamanitra. Zao no nekentsika Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjiko, ary ny teny no arahiko. Zany no zavatra nekenao. Raha kristianina ianao, dia izany no zavatra ekenao amin'ny maha kristianina anao. Fa raha tsy manaiky ny maha tompo an Jesosy ianao hanaraka ny teniny, malahelo ilaza aminao fa tsy kristianina ianao. Satria zao ny tenin'i Jesosy eny, raha misy tia dia tandrina ny didiko izy. Raha tia ianareo dia tandrina ny teniko. Dia mipetraka amintsika kristianina, mipetraka amintsika kristianina ny fanontaniana. Iza marina moa ny fiarovana mafy eo antsika? Jehova ve? Sa zavatra hafa no antenaina? Jesosy Kristy tompo ny laza hoe indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperana zao tontolo zao ve? Izy ve no mpamonjy atsika? Sa iza no antenaintsika? Io Jesosy io manko ry havana, afaka mampiasa n'izy izy. Tsy hita amin'ny masontsika izy. Fa rehefa hamonjy izy, tsy takatry ny sainao ny famonjeny. Tsy takatry ny sainao ny famonjeny. Fa io lay Jesosy Kristy tompontsika io, lay ataontsika hoe Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjakanay. Lay iraintsika hoe fangana ry mpanjaka handray ny lovanao, fangana re mba haka ny tano anao. Raha kristianina ianao ka mihiry zany, nefa mbola mitady mpanjaka hafa ibaiko anao, malahelo ilaza aminao. Fa disy fanantenana aminao Jesosy. Ary raha disy fanantenana aminao izy, dia malahelo ilaza aminao. Fa tsy ho hainao ataony ny miara-miaina amin'ny rahatra izay any an-danitra. Satria hipetraka aminao ny fanontaniana hoe nahoana ianao no nandisy fanantenana? Havako, fiarovana mafy ho an'ny olon Jehova, lay nanome antsika ny zanany lahatokana hamonjy antsika, ary nanome toky izy eto. Iverenao amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatitra manana fanantenana. Hanonitra roeno anao aho. Jehova nino miteny zany? Hoenjaniko ho ahy ianao, tairiko ny zanakao ry zionao. Tsy atahotra niady amin'ny kristiany zanakao, tsy atahotra hiady amin'ny devoly fahavalontsika isika. Fa nahoana? Satria hovonjeny Jehova Andriamanitra reny amin'izany andro zany. Hovonjeny Jehova Andriamanitra reny amin'izany andro zany. Eto ry havana dia tsara ny mampahery antsika. Fa aoka tsy olombelona ny itokiana, fa aoka ny tompo izay ivavahantsika. Izy no itokitsika, fa izy no fiarovana mafy ho an'ireny. Jesosy neny laza indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperana zao tontolo izao. Zavatra mahamenatra ary tena hahamenatra ry havana. Raha milaza isika fa matoky an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, mino an Jesosy, matoky an Jesosy, nefa mbola ho ampitsika indray zavatra hafa izany, fanompoana hafa izany, hitadiavantsika vonjy any amin'ny tendrombohitra, any amin'ny fasana, any amin'ny loharano, any amin'ny zavatra, any amin'ny sikidy sy ny fanandroana. Mahamenatra eo anatrehan'i Jehova anie zany, mahamenatra eo anatrehan'i Jehova zany. Ary eto aho dia teniteny manokana amintsika kristianina. Raha ny jentilisa moa ry havana nanao zany, tsika anie tsy afaka manerina iza na iza, fa izaho kristianina, ianao kristianina, ianao mpandray kominio, ianao mpandray fanasan'ny tompo, ianao mpiandra sekolelahady, ianao mpitoroteny. Isika no mbola manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Aiza amintsika ny tenin'ny tompo hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, fa miova amin'ny fanavozana ny saina amin'ny hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana ny marina. Raha ny rahin'ny tompo fahazavana eto amin'izao tontolo zao isika, nefa isika indray no tsy manana fifandraisana marina amin'ny tompo. Malahelo ahy ilaza aminao fa tahaka ny tanàna tratra ny delestage ny firenena ray zany izy. Havako amin'ny maha kristianina anao dia nataon'ny tompo ampolona ianao,
hanazavany ao ny-tokantrano maizina nefa zao ny zavatra mitranga raha tsy manana connexion raha tsy miray amin'i Jesosy ianao dia malahelo aho ilaza aminao fa ampola brûlé ianao na ampola tratry ny délestage ianao eo fotsiny fa zaigny tsy manazava enganery avana ka tsy ho izany aho tsy ho izany ianao kristianina fa ho tena fahazavana ianao satria ianao manaiky fa fiarovana mafy ho an'ny olon'i Jehovah Andriamanitra ao reo ndray ary havana fahamarina hitantsika androany manam-pahefana ny fireneny rehetra ny Andriamanitra Israely aoka anaiky izany ianao kristianina malagasy aoka anaiky izany ianao ny oro indray ny tempoly ary hiditra ao ilay mpanjakany Ziona rehefa nanorina ny tempoly Jesosy tompo aoka hiditra ao aminao izy aoka hiditra ao amin'ny fiainanao izy aoka anjaka ao amin'ny fiainanao izy fiarovana mafy ho an'ny olon'i Jehovah aoka fiarovana mafy ho anao ny tompo ka na inona zavatra feo mandeha eto sy aroa ny tompo ihany no andrandrao fa tsy mamitaka ny teny fikasana izay fa nomeny hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapenana zao tontolo izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika misaotra anao indrindra zahay tompo noho ny teninao nomenao anay androany fa ny Andriamanitra ay dia manam-pahefana ny fireneny rehetra manjaka eto Madagasikara Andriamanitra raina eo manjaka eto amin'ny firenena ianao hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny valala tsy mandady arona hanjakanao anie ny firenenay ny tompo ary satria naorina ho eto aminay ny tempolinao Jesosy manjaka ao am-ponay midira ao am-ponay ianao tahaka ny diranao tany Jerosalema faizay ary ampio zay hino fa fiarovana mafy ho anay ianao araka ny teninao hoe indroa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao dia ho anao rery tompo dera sy ny laza ary ny voninahitra satria ny firenenay dia hanome voninahitra anao la Kristy tompo mpanjaka ny mpanjaka amin'ny anaranao Jesosy io no anaovanay izany vavaka izany amen.